araka ny nahitantsika azy teo dia ny tsy fampina ra-tsakafo no antony iray mahatonga ny fianaky ny aretina raboka isika eto Madagasikara nefa satria firenena andalam-pandrosoana dia mbola miaina ao anatin'izay fiparitahan'ny aretina raboka izay. Araka ny fanambara teo dia misy ny fitaovana raitra entina hitiliana ity aretina raboka ity, natao ihany koa anitanana ny rehetra ny fandraisana anjara amin'izany. Mitadidy impolo am'izay tapitrisa ariary eo fitaovana fitirana raboka antsoina hoe jeune expert amin'ny saloha izay natolotra matetika momba ny amin'ny raboka andramaheraka tsy ny ministerin'ny fahasalamana tetsy Ambohidahy. Misy ihany koa ireo fitaovam-pandanjana misy valopolo sy lafarinina be otrikany natolotra tamin'izany. Fitaovana natao sy famondiala ho an'ny ministerin'ny santé androany iny zany izay ho ampiasaina ao amin'ny dilution ny ady amin'ny tuberculose ny appareil atao hoe jeune expert. Ny hoe karazana fitaovana mampiasa ny ahitao ankehitriny natao hoe biologie moléculaire. Izy io zany dia ahafahana mitiry ny olona mitondra misy aretina tuberculose, izy natao hoe tuberculose sensible, izy natao hoe tuberculose résistante, ary ahafahana koa manara-maso ny mitondra misy aretina rehefa mahazo izay zany tena asany manao ny fidiliana tuberculose. Manana directeur lehibe amin'ny aretina raboka ny office national misana ny sakafo na ny ONU. Manana fa mbola misy ny fanomezana fanafody, fampitaovana laboratoire sy fiarakodia afaka fotoana fohy. Natao ny mbola iraisam-pirenena amin'ny sahana miady amin'ny raboka ny mamatsy vola izao fanomezana izao, manana voninahitra ny olona amin'ny fanomezana kosa ny ministry ny fahasalamana.